kody mazava le article 31 amin'io dia veritra fa ho an'ny olona rehetra le izy article 20 Plus toutefois, le journaliste s'abstient de porter toute atteinte à la vie privée des personnes, même lorsque ces personnes assument des fonctions et un rôle politique. Tikan'izay zany rehefa tena mazava mbola misy an'io toutefois io lorsque l'intérêt public le justifie, le journaliste peut révéler des informations lorsque celles-ci compromettent la morale publique et ou constituent une menace pour la santé publique. Rehefa mazava be zany. Zay foana moa tsy rehefa debatra misy ministre indray misy hoe cadre temporel cadre hoe resaka contexte milieu sotro zany le resaka vie privé io dia mety akka exemple terre à terre hoe raha autorité étatique aveo ohatra ny hita manao zavatra contraire moral dans un lieu public quelque part ona mety maro mety dans un cadre privé ohatra l'événement hoe miara misakafo amin'ny vady aman-jany any amin'ny restaurant fa misy zavatra contraire amin'ny place publique zany dia tsy le pareil izy mivady kosany eo raha ao atokantrano ve mo iny zavatra fa eny lizy nge tsy maintsy tsika ihany déterminer an'le circonstance tout est circonstanciel dia anjaratsika no déterminer azy dia zay no nametrahana an'io amin'ny article 58 hoe devoir et obligation des journalistes tafiditra ao ny recoupement tafiditra ao daholo ny zavatra rehetrarehetra veriko fa tokony tena vakina hatramin'ny farany zany io code io dia zay tsika vao afaka tokony hoe manao an'le analogie satria lasa analogique daholo sika rehetrarehetra rehefa mamaky an'io dia tsondratson-drano na lizy nefa complémentaire daholo zany le aluran'io dia ny zavatra lehibe ao anatin'io niezaky sika mba nametraka azy mba tena ho standard le izy satria tena io rehefa tena spécifique be mihitsy ny saika hoe anaovana azy fa anao verina standard dia io standard io mihitsy zany le napetraka amin'ny zavatra ao anatin'le famonavolana an'le code zany dia no ezahana mihitsy nametraka an'io satria adihevitra be io atao ambony be sa ho atao any dia io zany marimaritra ny raisana teo amin'ny rehetra navolany code tsy le amande ny tena zava-dehibe ao anatin'io zany fa mifampiarana n'lay éthique le journaliste manana éthique manatanteraka ny asany zay ny tena zava-dehibe ao anatin'izy dia ny efa tsy misy tsony ny famonjana zany ao anatin'le raha dia veriky fa tsy afaka nanao moa zay hoe atao avo be le izy satria volavola avy any amin'ny mpanao gazety io dia nazahana io zany marimaritra ny raisana le article 20 misy mpanao gazety amin'ny fotoan'izao somary hoe mitaky ny fanafoanana misy hoe mandeha loatra izy amin'ny resaka fanapatrana aza hoe zay le article 20 amin'ny cybercriminalité le ka iny tsy na lalàna spécial le 2014-006 zany loi spécial dia tsy maintsy loi spécial koa manafoana azy dia efa misy commission technique avy amin'ny ministère de communication sy ny ministère de justice efa mandinika an'io zavatra amin'izao fotoan'izao dia heverina fa hodiniana tsy ho ela ny fomba andaminana ny lalàna mikasika ny cybercriminalité ka satria miteraka olana hoy nareo ary teo amin'ny fampiarana azy mihitsy dia nisy olana ny fampiarana azy dia zay no mafanjakana miaino an'ilay fanjakana za dia miaino ny etaetan'ny mpanao gazety zany fanjakana miaino ny etaetan'ny olona rehetra dia mbola vonona ny andinika ny fomba hoentina mandamina ny lalàna